Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Mpifaliana ry avako malala no iarabanantsika hatratrity Alarobia fa 7 ny volana Janoary ity. Ny Mofonaina voalahatra ao antsika araka ny fandaharan'ny sampana sekoly alahady dia ny lioka filazantsaramaso araka ny lioka 7. Lioka 7 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Lioka 7 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa tokony ho avalona taorian'izany teny izany dia nitondra an'i Petera sy Jakoba ary jaon'i Jesosy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny toetry ny tarehiny ary ny fitafiny dia tonga fotsy sady nanelatrelatra ary indreo nisy roalahy niresaka taminy dia Mosesely izay niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialana izay efa efainy any Jerosalema ary efa navesatry nitoro ny mason'ny Petera sy ny namany efa naritory ihany izy dia nahita ny voninahitry Jesosy sy izy roalahy izay teo aminy. Tamin'ny nisarahan'izy roalahy taminy dia hoy Petera tamin'i Jesosy: Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, ary ao ka izahay hanao trano lahy telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary anankiray ho an'i Elia. Nefa tsy fantany izay nolazainy. Ary raha mbola niteny izany izy dia nisy rahona niseho nanarona azy ireo, ary raha niditra tao anatin'ny rahona ireo dia raiky tahotra ny mpianatra telo lahy. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona na hoe: ity ny zanako voavidiko, izy no henoy. Ary rehefa nitsahatra ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'ny olona na dia ray akory aza tamin'izany andro izany ny amin'izay zavatra efa hitany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny lohateny omentsika ity tantara ity ao amin'ny Zoatra Masina ny soramandry eny ambony moa dia hoe ny niovan'i Jesosy tare tao an-tendrombohitra. Zay tokoa ve ny tena tiany lioka aseho raha ohatra ka mitantara ity tantara ity izy hoe niova tare Jesosy. Zay ve nivotoatiny io tantara io? Tsara ny manamarika. Fa ny soramandry raha hipetraka eny amin'ny lohateny eny dia matona atao soramandry dia tsy hoe zavatra niara-nisy tamin'ny Zoatra Masina tsy akory, fa zavatra vao nampiana taty aoriana mba hamitinana na ahafahantsika mahatakatra aty am-piandohana inona ny zavatra tantarainao, tahaka n'ireny andiny Zoatra Masina sy ireny iray roa telo, mba ahafahantsika mamaky ny Zoatra Masina fotsiny ihany. Fa tamin'izany fotoanandro dia tsy nisy ireny taremarika reny, tsy nisy ireny tototra hoe paralèle reny, tsy nisy ny soramandry milaza ny lohateny. Tsy ao anatin'ny Zoatra Masina akory ny soramandry, zay mahatonga hoe tsy voatery vakiana akory ny soramandry rehefa mamaky ny Soratra Masina isika. Fa izay hitantsika dia ny hoe tena mamitina tokoa ve hoe niovan'i Jesosy tare teo an-tendrombohitra? Tena niova tare tokoa ve no Jesosy? Mazava fa ny teny Grika eo dia tsy hoe niova tare mihitsy, fa niova tototra hoe niova endrika ivelany angambany. Ohatrany hoe niova toetra moa zany ny ampiasain'ny lioka eto. Fa Jesosy tokoa ve tena niova tare? Ahoana moa ny hoe mampiova tare an'i Jesosy? Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay niova tare manao ahoana? Fa raha jerena amin'ny testamenta taloha dia indrindra resaka ny Mosesy teto dia tahaka ny Mosesy zay rehefa avy niona tamin'ny tompo tany an-tendrombohitra dia avy nandray ny didy 10 dia nazava be ny tarehiny, dia namiratra ny tarehiny toy ny anjelo ny filazan'ny Zoatra Masina azy. Ary dia izay ny tiany lioka tantaraina hoe Jesosy tany an-tendrombohitra, ilay tendrombohitra eto dia te hampatsiaro any Mosesy izay tany an-tendrombohitra nandray ny didy 10 n'Andriamanitra ilioka eto zay mametraka ny Jesosy ho tsy latsa-danja amin'ny Mosesy, ho tsy latsa-danja amin'ny Elia, mametraka ny any Jesosy ho zanak'Andriamanitra mihitsy ary.
ka raha mitantsika io niova-tarety zay tena lazay ny niova-tare loatra mety ho fampieritrretana raha de ny hoe ny mpianatra ny ova fijery, ny sokatra ny miaso ny mpianatra. Raha toa zany ka mamita ny tantara ty de ny hoe ny nanehoany Jesoa mahandriamanitra azy, na nisehoany Jesoa mahandriamanitra azy, na nisehoany voninahitra Jesoa teo amin'ny mpianatra, na nanokafa Jesoa koa ny maso ny mpianatra, mety niova koa ny fijery ny mpianatra raha zay koa ny tena marina. Lioka de manazava manokana tatiditsika tsara lay dia tany Emosy rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa de nisy an'ireo mpianatra roa lahy avy tany Emosy tsy nahafantatra ny Jesoa fa nihidy ny masony, fa rehefa lasy Jesoa zay vao nihiratra nosokafana amin'ny mason'reto mpianatra rehetra, ary dia tsy lasa tanjana izany mihitsy zay mitranga eto hoe nosokafana ny mason'reto mpianatra rehetra izy telo mirahalahy de nahitan'i Jesoa teo amin'ny voninahiny. Niova zany ny fomba fijery ny reto mpianatra reto an' Jesoa. Ary inona moa ny tena mahatonga ny olona hoe miova fijery de ny fahadiovam-po, ny finoana, ny fanetretena. Rehefa manana zany toe-panahy zany ny olona de miova ny fijeriny. Ary azo antoka fa ny tian'ny tompo ho ao an-tsain'ny mpianatra mihitsy de zay hoe olona madio fo, madio saina, olona zay mibebaka dia manana fomba fijery mihitsy ny momba an'Andriamanitra. Dia tsy jany eo akory sika fa izay manaitra indrindra dia ny andiny zay voalaza teo, andiny fa 12 zay nivakitsika teo manao hoe ary efa navezatry ny torimaso Petera sy ny namany nefa nahary tory ihany izy de nahita ny voninahitra Jesoa sy izy roa lahy io Mosesy sy Eli izay teo aminy. Raha mamaky ny saotra masina tsika afaka malala de ao anatin'ity baiboly ity de zava-dehibe amin'ny baiboly ny antsoina hoe torimaso, ary ny olona ihany matory eo amin'ny baiboly, tsy misy Andriamanitra matory eo amin'ny baiboly fa ny olombelona no matory eo amin'ny baiboly. Saingy zao ao anatin'ny torimason'ny olombelona nahavahantsika hoe torimason'ny mpanompon'Andriamanitra, ao anatin'ny torimason'ny mpanompon'Andriamanitra dehibe ny zavatra ataon'Andriamanitra. Andriamanitra miasa mangina ao anatin'ny torimaso ny mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra de mety matory mihitsy, tsy Petera ihany natory fa be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra natory ao amin'io baiboly io. Saingy betsaka ny zavatra nomen'Andriamanitra ny olona ao anatin'ny torimasony. Manomboka any amin'ny boky Genesis 2:2 de nahasondritory andra-lehilahy Andriamanitra de namboatra mivady sahaza ho azy izy. Ao anatin'ny torimaso nanomezan'Andriamanitra mivady, nanefen'Andriamanitra le hoe nanefena na namboarana ny achat le verbe amin'ny teny hébreu achat, tsy hoe bara créer le izy fa achat zany hoe tena ny volavolain'Andriamanitra mihitsy. Ao anatin'ny torimaso ny olombelona no namola volan'Andriamanitra vady ho an'ny olona. Genesis 2:20 dia ao anatin'ny torimasony koa Abrahama no nomen'Andriamanitra toky fa hanome taranaka ho azy izy. Hitatsika ireo torimaso be dehibe amin'ny torimason'ny Jakoba, torimason'ny Davida, ary aty amin'ny testamenta vaovao moa de hitatsika ny torimason'ny Josefa tao anatin'ny torimasony no nitenena no nisehony anjelina na nofy ny aminy hoe ianao ry Josefa de zao aza matahotra ny apakatrany mary vadinao, fa hitoejazy izy. Zany hoe betsaka ny zavatra omen'Andriamanitra ny olona ao anatin'ny torimasony. Salamy 7:20 zava-poana ho anareo ny alipandry, zava-poana ho anareo ny fiaretatory, fa zany te omeny ho any many malalany, inon'io ny sakafo hoany, ny fitafiny, ny trano nenana, de zao hoe zany te omeny malalany na de matory azy izy. Zany hoe betsaka ny zavatra ataon'Andriamanitra ao anatin'ny torimasotsika. Inona moa le torimaso resahany eto hoe? Tena le torimaso matory eo mpandrina tokoa ve lay miesona, lay mieritra, tena iny tokoa ve le torimaso resahany eto? Mazava ho azy, misy heviny ara-paky teny, misy heviny ny ara-panahy mibetsaka. De ny hoe itsika ao anatin'ilay tsy fieritreretantsika na inona na inona, itsika tsy mieritreritra na inona na inona akory aza
de Andriamanitra nefa miasa mangina ao atsika. Misy zavatra tsy eritreretintsika akory aza ho azotsika fa Andriamanitra manomana an'le izy mangina. Afaka malala Jesoa dia niova tare na niova ny toetry ny tare na nampiseho ny voninahiny tao anatin'ny torimaso nyrety mpianatra reto. Ao anatin'ny torimaso, ao anatin'ny ataontsika hoe vesatry ny torimaso izy telo mirahalahy no niseho ny voninahiny, no nampisehony Jesoa ny voninahiny. Zany hoe tena tsy miankina mihitsy am'izay mety akamontsika, tsy mety miankina mihitsy am'izay torimasotsika mihitsy ara rehefa ampiseho ny voninahiny Andriamanitra. Ny tiany lioko tantarainay de zao tsy miankina amin'ny fiezahanao ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa iseho ny voninahitr'Andriamanitra dia asehoany foana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy midika koa zany hoe tsy hiasa ianao sanadriny vava. Matoa nentin' Jesoa izy telo mirahalahy tokana iara-mivavaka taminy de misy dikany manokana, misy vocation, misy antso. Fa izao tsy tanteraka izy telo mirahalahy le antso ny antson'ny tompo azy, natory izy. Impiry moa izy telo lahy tsy matory. Ray mandeha koa nentin' Jesoa hiaro tory taminy tao Getsemane, hahita ny fangiry firiny tahaka ny nampahitan'ny voninahiny teo fa resy tory ihany izy telo lahy. Zany hoe raha ny tena marina de zao tiany Jesoa natsoina manokana izy telo lahy, antso manokana io. Saingy tsy vitan'izy telo lahy le antso. Tsy vitany, natory izy. Saingy na de natory azy izy de zao le zavatra ny maniny Jesoa azy tsy nariany Jesoa fa nasehony foana. Ary zay ny tian'ny tompo takarintsika ry havako malala. Misy zavatra nge asain'Andriamanitra tanterahantsika. Misy zavatra asain'Andriamanitra ampanaovina antsika. Misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika. Saingy zao tsy vitantsika ireny. Fa na de tsy vitantsika ary reny de zao asehon'Andriamanitra mandrakariva ny voninahiny. Zay ny antsoina hoe fahasoavana. Raha ohatra ka miankina amin'ny fahatsarana izy telo mirahalahy hoe masina be izy telo mirahalahy, tena feny fahafenona, zay no antony nahatonga an'i Jesoa naneho ny voninahiny taminy de zao foana ny fahasoavana. Satria lasa mérite, lasa niankina tamin'ny fiezahany izy telo mirahalahy zany, lasa niankina tamin'ny toetrany izy telo mirahalahy zany ny voninahitr'Andriamanitra. De afaka mireharay izy telo mirahalahy manao hoe zay nge masina, zay nge tsara, zay nge nahavita be, zay nge tsara noho ny apôstôly rehetra, zay nge ny antony nahatonga an'i Jesoa nampiseho ny voninahiny taminay. Saingy zao tao anatin'ny torimasina izy telo lahy de afaka miteny manao hoe zay ange zareo resy tory, zay ange tsy nahafantatra akory ary hoe inona nataon'i Jesoa, zay ange tsinitsininy, zay ange mpanoty. Saingy zao nasehon'i Jesoa taminay ihany ny voninahiny. De afaka malala. Ny tiany lioka tantaraina, betsaka mony azo hamoahana ny efiteny ny lioka ity. Fa izao zay tiako izay tianao takatrao amakivaky ny taona vaovaonao de zao tiany Jesoa ny ampahitany ny ahitanao ny voninahiny amin'ity taona ity. Tiany Jesoa ho hitanao ny voninahiny amin'ity taona ity. Tsy hanafina ny voninahiny aminao Jesoa amin'ity taona ity. Nahoana ny tsy hanafina ny voninahiny aminao izy? Satria efa nividy anao izy. Ary tsy hanafina ny voninahiny aminao Jesoa na dia eo aza izay mety ho tsy fahatanterahanao. Na eo aza izay mety ho fetranao, tsy maharitory, tsy manam-paharetana, tsy ampifanetretena, tsy tena tsy resy lahatra tsara, tsy mahafantatra ny dikan'ny antson'Andriamanitra, tsy manao zava-dehibe ilay antso ilay fifidianan'Andriamanitra. Zany ilay torimaso eto. Saingy zao nasehoan'i Jesoa foana ny voninahiny. Engany ravako malala, ho tsapanao zany fitiavan'Andriamanitra izany. Ka ho tianao Jesoa. Jesoa tsy mitady na inona tamin'izy telo mirahalahy. Fa ny zavatra tadiavin'i Jesoa de zao nentiny hivavaka. Nentiny hivavaka. Resy tory ihany. Le havako malala. Betsaka ny mety ho torimasonao amin'ity taona ity. Engany mba tsy hisy zany. Fa mety hisy ihany ny torimasontsika le havako. Mety hisy ihany randray tsy mahafantatra inona moa zany Jesoa ny tena dika zao zavatra ampanaovanao azy ao. Inona moa zany Jesoa ny tena antony zavatra rehetra ao. Saingy zao fahasoavan'i Jesoa haneho ny voninahiny aminao izy. De matoki ary ny fitiavan'i Jesoa anao. Fa zay zava-dehibe faharoa zay tiana resahana ny amin'ny hoe ao anatin'ilay torimaso ny mpianatra de fahasoavana nahatonga an'i Jesoa nampiseho ny voninahiny. Tsy ny fahatsaran'ny mpianatra fa fahasoavan'Andriamanitra nahatonga ny voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ny fiainantsika.
Fa rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra kosa reto mpianaitra reto de taitra tamin'ny torimasony am'izay izy. Rehefa avy nampiseho an' Jesosy azy ny voninahiny de taitra tamin'ny torimasony izy, tsy niverina natorontsony izy. Fa izao hoy izy tamin'i Jesosy, andaotsika anao lay eto. Ary lay anankitelo mihitsy ny ataontsika, ny lay anankiray ho anao de ndray ho an'ny Mosesy, ndray ho an'ny Elia. Zany manao lay zany a ao amin'ny Jiosy tsy hoe zavatra vita vetivety, tsy hoe asan'olona anankiray, zany hoe manao lay zany mila fotoana zany. Fa izao ny ao ambadika le hoe andao anao lay de milaza finiavana hanao zavatra ho an'Andriamanitra, finiavana hiasa, finiavana hanoron-javatra, finiavana hanao zavatra ho an' Jesosy. Afaka malala, afaka ray torimaso de nanjary nanana risy-po Petera hoe andao rangahy hanao lay anankitelo mihitsy. Telo laza ireto, Jakoba, Jona ry za Petera. Aleo anao lay eto tsika, lay telo ho anareo telo, zay telo lahy ve samy anao ray avy, zay telo lahy ve iaraka anao ny tsirairay de tambara sy ny sisa rehetra, na inona ny heviny de zao, ny dikany de zao. Raha vao mahita ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona, mahatsapa ny voninahitr'Andriamanitra ny olona de te hanao zavatra ho an'Andriamanitra. Mampisy risy-po hiasa ny fahatsapan'ny olona ny voninahitr'Andriamanitra. Ko raha ampiseho ny voninahiny aminao an'Andriamanitra ny taona 2024 ity, hiasa ve sa tsy hiasa? Hanao lay ve sa tsy hanao lay? Rehefa ho ampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao, mbola hatory ihany ve? Mbola ho resy tory ihany ve? Mbola tsy hatakatra ny antson'Andriamanitra ihany ve? Rehefa ho ampisehoan'Andriamanitra anao ny voninahiny izay tsy mendrika hitan'izany kory aza, satria be torimaso mifanjana, satria tsy ho ampahitan'Andriamanitra an'izany ianao, mino fa ho ampahitana an'izany. Fa izao inona no akony eo amin'ny fiainanao? Hiverina atory indray ve? Hanao apitso indray ve? Angatakanjo indray ve? Fa Petera eto izao tsy nangatakanjo izy. Marina loatra hoy Luka hoe tsy fantany le zavatra tiany, ny dikan'ny zavatra lazainy, tsy fantany. Satria tsy ny hoe manao lay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, hoe anaovana tsy zay ny zava-dehibe amin'i Jesosy. Fa ny zava-dehibe tiano takatra ao de ny hoe raha vantany moatsiaro ny voninahitra, mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao de te hanao zavatra ho an'Andriamanitra. Afaka malala, sahy ara-manonofy. Sahy manonofy am'ty taona ity. Sahy manao zavatra. Inoko fa tsy efa anatin'ny torimaso tsony ianao. Mety efa tao anatin'izay andro vitsivitsy, asa 7 andro, 9 andro zay anao de efa mety efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra sahady. Mety efa tsy eo amin'ilay torimaso tsony ianao zao tsika miresaka zao, fa efa anatin'ny fahatsapana hoe nanehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny mahatratra taona vaovao. Tsy salama ange za teo hoe be de be nge ny zavatra sarotra nalovako teo hoe be de be nge ny zavatra manahirana teo, fa nahita ny voninahitr'Andriamanitra sahady noho zany de zao tsy ao anatin'ilay faza, tsy ao anatin'ilay dingan'ny torimaso tsony zao, fa ao anatin'ny dingan'ny fifoazam-panahy, efa ao anatin'ny dingan'ny fifoazana fahatserovan-tena hoe andehanao zavatra. De sahy ara manao zavatra ny taona 2024 ity. Aza kivy, aza ny fetranao ny jerena. Raha vao ny fetranao ny jerenao de tsy havita na inona ianao. Petera hoe andeha hanao lay, angaza manao lay zany vetivety kely, fa sa Petera satria nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Noho zany de zao vonony hanao zavatra ny taona 2024 ity. Aza manaiky resy ny fahantrana, ny fahasahiranana, ny fahakalan'ny olona, ny olam-piarahamonina, ny tsy fananam-bola, zany rehetra ny tsisy heviny amin'ny atrehan'Andriamanitra rehefa hiasa Andriamanitra. Aza feran'Andriamanitra, lehibe lavitra noho ny tebitebinao, noho ny fahantrana, noho ny tsy fisinana, lehibe lavitra noho zany Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny boky Isaia mpaminany hoe rehefa miasa tsisy mahasakana. De mety zara amin'ny taona ity miasa. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, fa mivononako anao lay, mivonona hiasa, mivonona anao zavatra ho an'ny Tompo. Ivavaka sika. Tompo ao misaotra anao zahay. Fa enao Andriamanitra de famindram-po. Ny fiasanao Andriamanitra de fahasoavana. Ianao nefa manatona anay, ianao nefa manokatra ny masom-panahinay, hitanay ny voninahitrao. Asehonao aminay zany eo amin'ny fiainanay isan'andro, mba hifoazanay ao anatin'ny torimasom-panahy,
mba hifoazana eo anatin'ny fahavariana-panahy eto amin'ity tany ity ka atsiarovanay fa ny Andriamanitray voninahitra, ny Andriamanitray fifaliana. Vavaka azy Tompo amin'izao taona vaovao zao, ataovy mahita ny voninahitra ao, tahaka ny nahitany reto mpanomponao reto ny voninahitra ao. Aseho hoe aminay fa tianay ianao. Aseho hoe amin'izao tontolo zao koa fa tianao zahay, ka tsy ny fahasarotam-piainana na ny zavatsarotra na ny olam-piarahamonina akory ny tompony teny farany eo amin'ny fiainanay, fa ny voninahitra. Foazy zay Tompo atsiaro fa fotoana ny fiasana koa zao, fotoana ny fanaovan-javatra, fotoana ny fikasana tsara, fotoana ny faniriana anao zavatra ho anao, de sokafo ny fonay ho madio, ho itoeran'ny fanahinao masina, ho fo miasa, ho fofeny fandavan-tena, ho fofeny fitiavana anao Andriamanitra, mba hampona ianao amin'ny fifaliana. Mamelahany elokay Tompo am'izay mety ho fitavozavozanay, mamelahany elokay am'izay rehetra mety ho toromasonay ka tsy hahitanay ny voninahitra ao, mamindrafo aminay. De tahidy itaona vaovao ty Tompo, ho taom-piasana hahitanay fandresena, hahitanay ny voninahitra ao amin'ny tokantranonay, ao amin'ny asan'ny tananay, ao amin'ny fiangonana misy anay, ary eto anivon'ny tanindrazanay. Misaotra Jesoa. Amen.